5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, di Septembre vous présente Ni Vaovao. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny Vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Miankina amin'ny antenimera roa tonta sy ny eo anivon'ny gouvernemanta ny fanovana ny lalam-pifidianana hoy ny filohan'ny seni raha nanontaniana mikasika ireo tolo-kevitra izay naroson'ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eropeanina. Manoloana ny tsikera izay no tanterahiny reto farany, nilaza ny filohan'ny seni fa isan'ny dingana ametrahana ny mangarahara ny fifanaraham-piaramiasa amin'ireo vondrona iraisam-pirenena samihafa. Misy ny vahaolana hanarenana ny kompania mpitaterana Air Madagasikara hoy ny ministry ny fitaterana androany, saingy maro ny sakatsakany. Fomba hanarenana izay miteraka korontana eo anivon'ny fitondram-panjakana hoy hatrany ny fanehoan-keviny noho ny tsy fitovian-kevitra. Isany amin'izany ny tokony iverenan'ny kompania ao anatin'ny Bilin and Settlement Plan. Nodimandry androany maraina teo amin'ny fahatelo amin'ny fitopolo taona ny evekan'ny diocèse Antsirabe Philippe Ranaivo manana rehefa tojiny tsy fahasalamana nandritra ny fotoana maro. Ity farany izay mbola nitarika ny sorona masina nandritra ny lamesa fanokafana ny JNJ matatao Antsirabe farany teo. Andrasanao amin'ny paroasy katedraly Antsirabe ny nofo mangatsiaka ny nanomboka ny tolakandro teo. Olona miisa 740 mianaday mianaka no natolotra ny fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Moramanga androany. Ireto farany izay niraitsy kombakomba tamin'ny asa fankanan-keriny natao tamin'ny fianakaviana iray noho ny disadisa tamin'ny resaka ady tany. Raha ny fantatra, ampolony amin'izao fotoana ireo jiolahy lavo nandritra ny fifandonan'ny mpitandron'ny filaminana raha ny fanazavana trany. Maresaka iraisam-pirenena, teboka maro no andrasana amin'ny Premier ministre Britanika Vaovao tao arian'ny fiaonany tamin'ny Reine Elisabeth II androany tolakandro. Isan'ny andrasana aminy ny fanolorana vahaolana mahakasika ny herinaratra sy ny fanampiana ireo orinasa madinika ny antoerana. Ny andinindinindreo harahinao afaka fotoana fohy. Manolotra ny araba tompoka lasa tompoka vavy amin'ity aliny talata faina ny volana septembre taona 2020 ity asako ampanajana manaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany pejany politika no entsika anomboana zany fotoana ny fampahalalam-baovao zany amin'ity alina ity miankina amin'ny antenimiera rotonta sy ny eo anivon'ny gouvernement ny fanovana ny lalam-pifidianana raha ny nambarany filohan'ny seni raha nanontaniana mahakasiky ny heviny mahakasiky ny tolo-kevitra zany rosy ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena indrindra fa ny vondrona eropeanina zany marimarina kokoa. Malona ireo tsikera izay notanterahan'ireo farany nilaza ny filohan'ny seni fa dingana ametrahana ny mangarahara ny fifanaraham-piaramiasa eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena maro samihafa. Naneo hevitra mahakasika ny tatitry ny vondrona eropeanina izay niteraka resabe teto amin'ny tany sy ny firenena androany ny filohan'ny seni na ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nilaza ity farany fa ireo tolo-kevitra ara-teknika no iandraiketan'ny seni fa tsy ny famolavolana ny lalam-pifidianana manoloana ny ayain'ny vondrona eropeanina. Miankina amin'ny antenimera rotonta sy ny gouvernemanta ny fikitiana ny lalam-pifidianana araka ny nambarany.
Na izany mbola maro ireo teboka ilaina jerena gaiky raha ametraka ny fifidianana azo antoka sy tsy manavaka isika. Isan'izany ny fanentanana ny olom-pirenena hifidy sy soratra anarana ao anatin'ny lesam-pifidianana mandritry ny fanavaozana tanteraka ny lesam-pifidianana anomboka amin'ny volana oktobra ho avy izao. Inona moa no hoavaliko an'izay ny resaka mampanahy moa zany dia io moa samy manana ny andraisany azy dia aloka angamba tsy miteny amin'izay lafiny izay fa ny masoko amin'izao fotoana zao dia ny ampahomby ny ezaka izay atao eto amin'ny sedy. Ny dingana atao dia izao ataonay izao mba hisiny mangarahara amin'ny fampandraisana anjarany rehetra amin'ny zotra mpifidianana. Everiko angamba fa ny akoatran'izay dia mety tsy azonao sakanana amin'ny olona raha ohatra ka te ilakisa tianao resaka atao hoe mampiahiahy ihany koa zany zay no itenenako an'ilay izy. Ankilany nanamafy ny talepanatanteraka ny EISA na ny Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique androany fa mila jerena agaiky ny fanamafisana ara-teknika sy ireo tompon'andraikitra mamolavola ny seny mba hisiny fifidianana madio sy mangarahara. Zava-dehibe ny zotra-pifidianana sy ny zava-baovao samihafa ho amin'ny fifidianana 2024. Ny ara-teknika no mila amafisina ka tokony ho jerena voalohany. Ny faharoa, mila jerena akaiky fa azo antoka tokoa ny zotra-pifidianana rehetra. Ahitana resaka matetika moa ny mahakasika ireo antota taratasy manodidina ny fifidianana. Raha ny hevitro, ilaina ny fiarah-miasa mba hisian'ny fifidianana azo antoka sy tsy manavaka. Androany no tanterahina tetsy amin'ny foben'ny seny ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa eo anivon'ny seny sy ny EISA fiara-miasa izay irona ny fanatanterahina ireo zotra-pifidianana hatrany amin'ireo renivohim-paritany 2020 amin'ny taona 2024. Mifandraika amin'izay ihany tsy mitovy ny fandekan'ny olom-pirenena ny talitra mahakasika ireo tolo-kevitra ho an'ny amin'ny fifidianana tamin'ny taona 2020 nataon'ireo iraka manokana mpanara-maso ny fifidianana avy ao anivon'ny vondrona Europeanina. Anisan'ny teboka miteraka ny tsy fitovian-kevitra ny mahakasika ny fanendrena ny filohan'ny seny tamin'ny datiny 17 ny volana novambra tamin'ny taona 2020 teo. Fanadidina etiny Mirna Clara. Famerenana amin'ny laon no votoatin'ny tatitra nataondreo iraka manokana mpanara-maso ny fifidianana eo anivon'ny vondrona Europeanina na ny mission de l'observation électorale de l'Union européenne MOEUE raha nambarany teo anivon'ny sampana fanaraha-maso ny fifidianana safidy. Ity tatitra ity izay vokatry ny fanaraha-maso natao ny volana aprily ka hatramin'ny volana may lasa teo. Mikasika ireo tolo-kevitra izay napetraky ny MOEUE ny taona 2024. Tsy mitondra ny heviny ireo iraka manokana avy amin'ny MOEUE ireo raha ny fanazavany safidy fa manao tatitra ny hevitra ireo olona nanaovana fanadiadiana izy ireo. Dia manao tatitra izy hoe rehefa natao ny fandinihana nidina sur terrain izy tamin'ny Sadikiny oviana izay fa nisany nakany hevitra koa izay firaisamonim-pirenena na nisany nakany hevitra konkoa ny sehatra politika na mpanohana ny fitondrana na tsy mpanohana ny fitondrana samy nanontany avokoa dia izay no nahafahana namoahana an'iny constat anankiray iny zany hoe constat fa tsy avy hafa indray ny avy sy ny constat samy hafa re zany hoe opinion sy ny hoe ny réalité. Raha miteny izy hoe misy aya manodidina ny dia tsy heviny dia raha miteny an'izay izy angambany aloha tsy midika velively izay hoe izay mikondane an'izay zavatra izy fa factuellement izy misite an'izy hoe betsaka ilay olona manana ny aya. Etsy ankilany ho an'ny vovonana JPRM na ny Jeune Patriote Révolutionnaire Malagasy hevitra manokana na jugement personnel no nataon'ireo iraka manokana mpanara-maso ny fifidianana eo anivon'ny vondrona Europeanina. Voalohany aloha dia tsy tokony afangaro na asiana amalgame zany ny atao hoe mission d'observation électorale sy ny Union européenne. Ny Européenne mahafikambana be azy dia manana ny heviny manana ny fijery politika izay sy ny fiaraha-masa irahany amin'ny Madagasikara. Ty amintsika dia ny mahavariana dia hoe inona zany no mahatonga an'ilay tabataba rehefa ny firenena sahala amin'ny Madagasikara sy ny Afrikana no manao an'ilay dingana miditra amin'ilay tany tan-dalàna na fametrahana ny CENI na fametrahana ny ACC na nara-dalàna.
raha tsy aiviny miisa 17 ireo tolokevitra narosony iraka manokana mpanaramaso ny fifidianana eo anivon'ny vondrona eoropeanina ho fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana ka ny 20 tamin'ireo izay ilana fanavaozana lalàna sy lalam-panorenana no tsy tanteraka. Pejiny toekarena indray kosa misy ny vahaolana entina hanarena ny kompania mpitaterana Air Madagascar raha nambaran'ny ministry ny fitaterana androany saingy maro ny sakansakana mahakasika izany. Fomba anarena izany izay miteraka korontana eo anivon'ny fitondram-panjakana hoatrany ny fandriovan-keviny noho ny fitovian-kevitra isany amin'izany ny tokony iverenany ny kompania ao anatin'ilay Building and Stealing Plant. Eny fadadina entiny onona saina ny mahakasika izay. Ny aika androany ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa sarotra ny fanarena ny kompania mpitaterana anabakabaka Air Madagascar noho ny fisian'ny sakana maro samihafa avy amin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Za tsy afeniko anareo fa tena sahirana ny tenako. Ary indraindray ara dia teraka olana ao anatin'ny fitondram-panjakana. Fa manao zavatra ohatran'izao tsy mora. Tena sarotra dia sarotra. Vao alina dia nisy olana be nisy angano misotra antsika tany Paris. Cauchemar ho anay ao anatin'ny ministère ny transport io zavatra io. Tsy hoe tsy mahita solution zay. Fa be loatra ny sakasakana ary miteraka olana tsy eritreretinareo. Za tsy hiditra loatra amin'le détail satria mety misy fiantraikany ankehitriny. Raha zao mitantaranareo détail-na zavatra. Isan'ny vahaolana naroso ary fandraisan-dahatra amin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony eo anivon'ny fitondram-panjakana ny tokony iverena ny Air Madagascar ao anatin'ny BSP na ny Building and Settlement Plan. Misy ny vola aloha anatin'izany efa resy lahatra ny filoham-pirenena saingy maro ireo mitsipaka. Ny Building Settlement Plan zany hoe banque de règlement satria ankehitriny ny filohan'ny république mihitsiny no tena misensibiliser ny olona rehetra hoe tsy maintsy miverina any BSP tsika. Rehefa misy olona zao mitady zotra ho aty Madagasikara dia mijery hoe Paris Antananarivo tsy mahalala an'izany herimady zany intsony satria izao tsika tsy ao anatin'ny BSP intsony dia tsy affiché ao anatin'le information amin'ny BSP nefa ny olona rehetra mandeha BSP daholo. Izay anisan'ny mahatonga io le tena korontana be io ny zotratsika ny velany. Izay anisany tena mbola mahatonga hoe ary mandresy lahatra ny tompon'andraikitra rehetra midao hiverina ao BSP tsika. Mangataka amin'ny BSP amin'izao fotoan'izao 5 millions de dollars de caution afahantsika miverina ao anatin'ny BSP. Andalo ny filan-kevitry ny ministra Tsoela ny fandraisana fanapahan-kevitra raha ny fanazavana hatrany momba ny fiverena ny kompania mpitaterana anabakabaka Air Madagascar ao anatin'ity BSP ity. Ho fantatra ato ihany koa ny fahafahan'ity kompania mpitaterana ity manao indray ireo vol long-courrier teo aloha. Ankoatra izay, ny ainga androany ny délégation malagasy tariny ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny azo any Maputo anatrika ny fivorian'ireo ministra aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika ho fiatrehana ireo andro ratsy sy ny rivo-doza. Mitombo isa ireo orinasa miorina ary tsy manara-dalàna na koa le antsoina hoe secteur informel na ireo sehatra tsy mandoa hetra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Izy ireny izay isan'ny miteraka fatiantoka ho an'ny fanjakana raha ny fanazavan'ireo mpahay toe-karena. Fanadidina entiny Mirana Clara. Betsaka ireo orinasa tsy miankina, mihodina sy mampidi-bola ny tsy mandohetra raha ny fanazavana. Ho an'ny mpahay toe-karena, raha toa ka mandohetra avokoa ireo orinasa tsy miankina, itombo isa ny vola miditra amin'ny kitapo-bola mpanjakana, inona fa hitondra fanatsarana ho an'ny fiainam-bahoaka izany. Ny antony voalohany moa dia mazava loatra fa lasa ohatrany hoe le olona manara-dalàna mandohetra indray lasa pénalisé satria misy betsaka koa zany ny vola miala aminy. Ka rehefa betsaka ny vola miala aminao dia automatiquement zany lafo kokoa les produits varotanao le olona amin'ny informel afaka mivarotra moramora koa satria vitsy ny dépensany dia lasa eo amin'le resaka atao hoe compétitivité lasa le olona tsy manara-dalàna indray compétitif noho le olona manara-dalàna. Io zany zavatra voalohany hoe tsy dia rariny loatra. Etsy ankilany, anisan'ny olana mahatonga ny fitombon'ireo orinasa tsy manara-dalàna na informel, ny fisian'ireo hetra tsy apozina sy midangana ho an'ireo orinasa ka mitarika fatiantoka ho azy ireo. Ankoatr'izay, matetika tsy hita mivantana eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny ankon'ny fandoavan-ketra hoy Falitra Makavelo mpahay toe-karena.
Ny anahy zany ny solution hitako dia hoe tokony hoe ny akamaroan'ny etra dia mandeha tena ao amin'le toerana misy anao mihitsiny, satria amin'izay tena hitanao mihitsiny hoe mampandroso an'le faritra, mampandroso an'le fokotany na mampandroso an'le commune misy anao hoe mba tena mandeha tsara ny lalana, madio tsara ny tanàna, mipetraka ny sécurité. Zay moa ny anaran'izay dia hoe décentralisation effective. Décentralisation tsy midika fotsiny hoe misy gouverneur eo na hoe misy be ny tanàna, fa ny tena décentralisation dia hoe ny etra mihitsiny any amin'ny fokotany ny tena miainga. Dia ny ampahan'iny etra iny no miakatra aty amin'ny district, dia ny ampahan'iny etra iny no miakatra aty amin'ny national, zany hoe ny habean'ny etra tokony hoe any amin'le ifotony mihitsy ny misy anazy mba ahafahan'le ifotony tena hoe mandroso. Ary mino fa raha tena zay no mipetraka izay décentralisation zay dia tena vonona ny olona andohetra, satria tena hitany mihitsy hoe fanampiana le mahantra ery, fanaboarana ny lalana, fanatsarana ny éducation ao amin'le fokotany misy anazy no andehanan'le etrany. Tsy aivina fa tafiditra ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna na informel ny 80%-n'ireo olom-pirenena miasa na population active eto amintsika raha ny fanazavana. Any amin'ny faritra misedra olana ireo tantsaha mpamboly vanilla any amin'ny faritra Sava iny amin'izao vanim-potoana ny fidiran'ny mpianatra izao raha ny fanazavana ny solon-tenany izy ireo androany. Misy fahatarany ny tsenany vanilla amin'izao fotoana izao izay tokony hiatrena ny fidiran'ny mpianatra ny vola azony ireo tantsaha amin'izany. Efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony dia lalàna mifehy ity vokatra ity raha ny nambaran'ireo tantsaha hatrany. Fanadidina etiny Fity ny Kolo. Manomboka amin'ny 5 alina sy iray hetsy ariary ny ivarotana ny iray-kilao amin'ny vanilla manta ao amin'ny faritra Sava, raha toa ka 5,7 alina no vidin'ny vanilla maitso napetraka ny fanjakana. Tokony ho 5 hetsy ariary no andraisana ny iray-kilao amin'ny vanilla masaka hoe ireo fikambanan'ny tantsaha-mpamboly izay nanaovana fanadihadiana, saingy tsy izay no zava-misy hoe ireto farany. Vidiny izay tsy mifanaraka amin'ny tsena iraisam-pirenena ary tsy ny fanarahan'ny fanjakana sy ireo tantsaha-mpamboly izay tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 3 aogositra lasa teo. Amin'izao fampidiran'ny mpianatra izao, manano sarotra ny tsena vanilla hoe ireto farany. Izay zao mitondra ny alahilonay magnoloana le tsy efa mihoatra ny tokony ho izy magnoloana ny fanjerian'ny vidin'ny lavanity efa manderaka zahay tantsaha. Magnoloana ny fisokofan'ny tsenan'ny lavaninay izay efa misy fahatarana be raha mihoatra amin'ny fiainana tianay isanandro isanandro. Fidirana antianitra zao amin'ny 5 septembre afaka maligny misokatra ny fidiran'ny mpianatra nefa ny raha mba hiatrehany ny vidin'ny lavany dia io vidiny maty izay tsy ahitany mangirana velively izay ny raha mamango zahay ka ny alahilonay magnoloany raha zay mba manaiky ny sain'ny tompona ndraiky zahay mba todivo malakilaky zahay tantsaha mpamboly lavany fô karegny zahay maharary zahay. Fa ty antoka goavana izany no mahazo ireto tantsaha mpamokatra ireto. Miantso ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ireto farany mba hamela malalaka ny fivarotana ireo vanilla eto amin'ny tsena anatiny. Voatery mandafankelankelan-tragno vidiny mora, indrena polisy, indrena commerce mba mangatitra zay ampitondram-panjakana mba tsy henjeny zay andafila vanillanay. Izy koa fa misokatra ny manta, misokatra koa ny masika fa mampity fahoriana ao aminay vahoaka zay anday karakarany fotony amin'izao septembre zao nefa tsy afaka mividy vanilla izahay fa indrena polisy, indrena commerce. Ny masika zany mbola tsy misokatra, anefa zahay anday karakara fotony ary tragnonay kizarizary, tragnonay ora jiaby mifangaro tsy tokony hitany vanilla nefa izy mbola tsy misokatra voahindry voairaony amin'ny gadra ivarotra nefa tsy afaka hitazona io vanilla izahay fa anday karakara ny antsahany sady ampitra zazay ihany. Raha ny fanazavana, ny lalàna tamin'ny taona 1790 no mifehy ireo tantsaha ankehitriny ka tsy ahafahana mivelatra amin'ny fivarotana ireo la vanilla izany. Antso araka izany no ataon'izy ireo amin'ny tompon'andraikitra isan-tokony mba hijerevana akaiky ny mahakasika ity vokatra vanilla izay mamelona ankohonana maro ity. Isan'ny olana eny tantsahany amin'ny faritra ireny ka dia ezahana antenana fa dia hitondrany ny fitondram-panjakana vahaolana fa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana indray kosa mbola maro amin'ny vehivavy mampiasa ny fanindram-piterahana no sahirana amin'ny fisitrahana ny fanafody. Mpifanaraka amin'izany eo anivony ireny CSB manerana ny faritra maro eran'ny nosy. Izay no antony mahatonga ny tahan'ny vehivavy misitraka ny fanindram-piterahana mbola ambany eto amintsika. Ho fanatsarana ny tolotra dia nisy ny fiara-miasa eo anivony mpiara-mobolantoka sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fampitaovana sy ny fampihofanana omena ireny tompo-pahasalamana ambaratonga fototra ireny. Dila Hanefson.
Amin'izao manodidina ny 320 isan-jato ny tahan'ny vehivavy mampiasa ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana manerana ny nosy, manodidina ny 15 isan-jato amin'izany no tsy voava ny filandy amin'ny tsy fahampian'ny fanafody. Ankilany, hatreto mbola 3 isan-jato ny fandraisana anjara ny fanjakana mahakasika ny fanafody, fandrindrana ny fiainam-pianakaviana raha toka tokony ho 5 isan-jato izany. Ny ampiakatra ho 80 isan-jato ny tahan'ny vehivavy mampiasa ny fandrindram-piterahana no tanjona apetraky ny fanjakana izay hotratrarina hatramin'ny taona 2024. Saingy hatreto mbola maro ny lesoka mila harena indrindra eny amin'ireo tobim-pahasalamana CSP2. Izany ny lesoka na efa misy ara ny ezaka rehetra izay atao eny ny CSP dia mbola hita hoe mariany ny lesoka. Ny voalohany aloha izany dia ny fahaiza-manao mihitsy ny prestataire, ny fahaiza-manao izany hoe ny fomba fanabeazana aizana maharitra mantsy dia mbola taty arindrina toka hoe taty arindrina taty izy io vao tena vulgarisena raha ohatra ka hoe efa ny fanabeazana aizana tsy maharitra ny pile ny injectable ireny efa elany izy teto Madagasikara. Fanabeazana aizana maharitra koa nefa ny mitaky zavatra be da be ny fanomezana azy, surtout any amin'ny resaka hoe prévention ana infection. Ho fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana eny amin'ireo CSP2, misy araka izany ny apakady vaovao napetraka, ka misy ny fiara-miasa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fampitaovana ireo CSP2. Misa 80 ireo CSP2 amin'ny faritra 13 no isitraka tetikasa fanampiny. Akoatra ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana, ny fanatsarana ny fiainan'ny tokantrano ihany koa no tanjona apetraka amin'izany. Zao manko ny le fandrindrana fiainam-pianakaviana zany misy hevi-diso be da be voizina amin'ilay izy hoe ezahana fehezina amponina, ezahana atao vitsy ny gasy fa tiana amin'ny vazaha no manjaka eto, fa le izy tena hoe arakaraky ny hoentimana fianakaviana ny tokony isanjanany. Raha ohatra ianao zany ka manam-bola, tsy maneno ianao raha miteraka 9-7 afaka mianatra tsara daholo izy 9-7 fa raha ohatra ianao tsy dia manana loatra, mbola eritreritra hoe misy projet atao dia aleo aloha arindra zany 2-3 ny zaza teraka raha mijery nge tsika eto Analamanga efa 2-3 nisan'ny zanatsika eto Analamanga fa vao mivoaka tsika 50 kilometatra miala eto 50 kilometatra toka hoe même tsy lavitra zany dia efa 5-9. Amin'ny alalan'ny tetikasa Wish to Action, izay vatsian'ny firenena Britanika vola no anaovan'ny Maristops Madagasikara ny fanampiana ara teknika sy ara-piofanana eny amin'ireo centre de santé de base ao amin'ny faritra Antsinanana, Analanjirofo, Diana, Sofia, Sava, Alotramangoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Antsinanana, Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Menaby, Betsboka, Boeny ary Yorombe. Ho an'ny lafin'ny fitaterana indray kosa tsy misy afa-tsy ny 40 nisan'ny alkotesta ampiasan'ny mpitandro filaminana eto amintsika raha ny nambarany ministry ny fitaterana tamin'ity androany ity. Lalam-be anankehitriny ny fampitomboana ity fitaovana ampianana ny loza-pifamoivoizana ity. Ankoatr'izay, hotohizana ireo fepetra noraisina tamin'ny mpitalitra nadritra ny GMZ farany teo raha ny nambarany ministra tompona andraikitra hatrany. Raha ny taremarika azo teo anivon'ny ministerany fitaterana, mahery ny 37 ny taona lasa ny isan'ireo olona namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Isa mitana ny lohalarana amin'ny antony mahatonga izany ny fandraisan'ireo mpamily zava-pisotro mahamamo. Ny fitaovana fandrefesana alkoly ampiasain'ny mpitandro ny filaminana izay tsy misy afa-tsy 40 raha nambarany ministry ny fitaterana. Tsika zany tsy mbola tonga any Europa hoe isaky ny peloton de gendarmerie dia manana 20-30 ny tsika ny fitaovana ompilatanana amin'izao fotoana izao tena mangarara ny tenanako azy aminareo 40 ny fitaovana eo ompilatanana ankehitriny. Zara fotsiny azoko lazaina anareo tena taitra daholo ireo chancellerie ireo no nanomboka an'iny tsika. Ary zay ny anairako anareo zany hoe itohizana le izy satria izao pozitifa be mihitsy ny tenan'zareo zao nataony zareo zay ozy izy le efa tonga any amin'ny 5e 6e génération zany ny appareil zao. Dia raha zareo ny teny hoe ao aminay be dia be mihitsy ny disponible les 5 génération reo. Intéressé ve nareo? Dia za tsy afeniko anareo fa tena afaka tena manampy antsika zay am'izay manko consommable sisa ny vidiana. Zany hoe le zavatra itsofana azy satria iny miova isaky ny olona zay testena. Fa 40 tompoko ny eo am-pelatanatsika.
ankoatra izay tsy nisy ny ainana foy vokatry ny lozam-pifamohozana ho an'ireo fiara nitondra mpizaika nanatrika ny GMC tao amin'ny faritra Vakinankaratra raha ny fampitomba vaovao iray ary ny 500 ireo fiara mahery ny 504,000 nitondra ireo mpizaika sisa no mbola andalana amin'izao. Hotohizana ireo fepetra no raisina ny aloha sy nandritra ary taorian'izany entina ampianana ny lozam-pifamohozana an-tanety amafisina ny fanaramaso ireo mpamily indrindra ny kodiaran-droa ho an'ny eto Antananarivo. Iverana kelintsika ao anatin'ny pejany fahasalamana manoloana ny fiainan'ny tahan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaritana Covid-19 raha nita amin'izao fotoana izao tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana intsony ny ankamaroan'ny mponina ankehitriny. Namafy ny atso ny tokony hitandremany tsirairay manoloana io ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka etsankilany fona tokony anatanterahana ny fanaovam-bakisiny izao raha ny fanazavana fanadidina entiny mianta randrianaivo. Tahaka izao no hita amin'ny tompy fiantsoana taxi be maro eto an-drenivohitra ampambetsaka amin'ny mponina tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana sakana tsy hifindran'ny Covid-19 intsony. Amin'izao aloha izao amin'ny mpianatra efa midividy zao dia efa mba misimisy kely mivoyagera. Mpandeha betsaka no hoe tsy miraharato. Ndre efa betsaka mihitsy izy zao. Fa betsaka zany tsy manao kasibosy efa tsy obligé intsony kosa. Rehefa miara-miaina amintsika izy dia tsy maintsy efa iaina antsika ilay isika. Ny ayangy tsy maintsy misy ihany ny ayay fa mivirany le DDT mbola atao ihany mbola misy ihany le DDT kely aradrara kely. Ny fiainan'ny tany tratry ny Covid-19 no isan'ny nakorakorany fanarahan'ny maro ny fepetra sakan'io. Io le miaina io tsy afaka miteny fotsiny hoe atoritory amin'izay ve zany sahoana satria azadimy fa raha nitatitra navoaka dia mbola misy olona efatra forme grave raisina tanana eto Madagasikara. Raha vao mbola manana olona raisina tanana eny amin'ny hôpitaly nefa isika dia midika izany fa na ny fianakaviany na ny manodidina ny olona marary io dia mbola tokony araha-maso reny ny tokony jerena akaiky raha misehatra amin'ny ataontsika hoe fahasalamam-bahoaka no jerena dia efa manomboka miala tsikelikely amin'ilay hoe tsy maintsy manao an'izao tsika tsy maintsy sika fa tokony ho fantatra dia izao miditra zao mpianatra raha misy zaza zany zao mikokoaka vovoany sery dia anjaran'ilay ray aman-dreny no tsy mampandeha azy any am-pianarana fa mitondra azy any mitombo-pahasalamana na manao testa na tonga dia mitsabo tena vetrany. Etsankilany hatreto mbola ambany ny tany fanaovam-bakisiny Covid-19 manerana ny nosy raha toka tsy mbola misy ny tatitra ofisialy mikasika ny akony hetsika fanaovam-bakisiny totosain'ny ministera anatin'ny zato andro saika ireo olona hivoaka ny ivelany amin'izao na ny ankamaroan'ireo manan-totosa vakisiny ankehitriny. Ny vaksiny dia misy ilay ataontsika hoe date de péremption avokoa dia tsy maintsy hajaina io ary io zany tsy azo anaovana kinangananga mihitsy fa rehefa lany daty sy tsy azo ampiasaina dia efa mandeha any amin'ilay hoe fanapotehana azy reny vaksiny reny tahaka ny fanafody rehetra. Dia fotoana anararaotana anaovana vaksiny izao amin'ny fotoana mahavitsy ny olona mitondra tsimikaretina no anararaotana anaovana vaksiny. Dia ministera amin'ny fahasalamana efa nandray ny fepetra efa nanomboka tany amin'ilay ataontsika hoe campagne de 100 jours 100 andro anaovana ezaka manokana isaky ny faritra isaky ny commune isaky ny fokotany mitady hevitra zany tsika zao anentanana ny olona anao vaksiny. Tsy hivina raha ny anotontanisa farany misy 720 ny tranga vaovaon'ny Covid-19 nanomboka ny 17 volana aogositra ka hatramin'ny 2 volana septambra lasa teo ary faritra roa sisa no nahitana ny tranga. Izay no tapany voaloha teto anivon'ny fampahalalam-baovao dia isento vetivetsika ato anatin'ireto dokavarotra reto rehefa avy eo indray ary. La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra tsy hoela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy.
ny azo tokana tsy mba haly ny azo tokana tsy mba haly ary ny afo fahavalo ny ala ary ny afo fahavalo ny ala. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticket Place. Sponsor officiel, Telma. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Ndao ampitombontsika ny faritra Rakotrala analefahana ny fiovantoetrandro eto Madagasikara. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolokoso ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ao fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Efa azo jifainana magasin Aigle manerana Madagasikara zao. Reo akanjo Aigle d'Or vaovao be, zato isan-jato gasy e stylé. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika.
izay raha tsika dia tafaverina eto anivon'ny fampalalam-baovao ato anatin'ny tapany faharoa dia mbola anenganana ohatrany tompoko lasy tokovavy manaraka izany hatramin'ny farany. Any amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra no dimandy androany marina teo amin'ny faha 37 taonany ny évêque-ny diocèse-ny Antsirabe Monseigneur Philippe Ranevmanina rehefa todiny tsy fahasalamana nadritra ny fotoana maro ity farana izay mbola nitarika ny sorona masina nadritra ny lamesa fanokafana ny GMZ Mada tao Antsirabe farany teo. Andrasana amin'ny paroisse cathédrale Antsirabe ny fomangatsikany nanomboka ny tolakandro teo. Fanadidina entiny Andinirina Randria Miandrisoa Kolo TV FM ao Antsirabe. Ndaosy ny fahafatesana androany maraina fahaenina volana septembre 2024 i Monseigneur Philippe Ranevmanina izay mitantana ny diocèse-ny Antsirabe. Raha lohara vaovao azo dia efa tody tsy fahasalamana ela izy. Raha nambaran'ireo mopera izay namany akaiky ka izao ndaosy ny fahafatesana izao teo amin'ny 17 taonany. Maria ny fanitarika lamesa tamin'ny fanokafana ny JMJ andian'ny fahafoly Monseigneur Philippe Ranevmanina ary nanatrika ny lamesa famaranana ihany koa izy saingy efa tojo tsy fahasalamana. Efa ela mihitsy izy no ataoko hoe ary amin'ny 5 taona any 5 na 9 taona izy dia efa tsy salama mihitsy dia io le sepitra io ihany zany. Na talohan'izao zany izy efa inona foana hoe sao dia mba manjera ao ary Monseigneur sao dia zao ary izy namarana ny JMJ izy ka io le fampivondronan'io any azy tena ao an-tsainy dia men'Andriamanitra asa lehibe izy ampivondrona ny tanora ampivavaka azy miaraka. Jereo na le rivotra be sy vovoka be tena tsahatanteraka azy maty ny hafanany atsika be izy tena tsahatanteraka nefa jereo fa tsy niteny loatra ntsony mihitsy izy rehefa vita le hoe fandraisana ny olona teny amin'ny seminaire le alarobia dia iny azy izy atsasam-potoana izy no niteny fa rehefa avy eo izy dia tsy niteny ntsony mihitsy azonao nitazonainy izy efa fantany fa izy efa narary mihitsy izy 5 taona teo fa za aza miaika azy hoe matanjaka izy. Maro ireo adidy sy andraikitra nosahaniny anisan'izany ny nahavoatendry azy ho évêque Niosy ny taona 770 no sady filohany CECS na ny commission épiscopale pour les communications sociales ary efa talehany radio Antsirabe ny taona 770 ka hatramin'ny taona 770. Voatendry Papa Benoît XVI izy ho évêque Antsirabe ny 17 ny volana novambra 2024 ary ankehitriny secrétaire général ny fivondrona be an'ny évêque eto Madagasikara. Raha tsy aivina dia taona maro ny tantanany diocèse Antsirabe ary anisany nampiavaka azy ny fahatsorana nananany sy ny fahaizany mahatoky olona. Ny tena nampiavaka ny Monseigneur dia izy mahatoky olona raha itokisany ianao raha ohatra ianao zany ametrahany andraikitra ka vitanao tanteraka vitanao atsakany sy andavany zay dia tena mahatoky olona izy ary manakaiky dia manakaiky anao sy ndresadresaka ihany tokoa izy momba ny hoe aletsy ty izy fa manao hoe laha izy aletsy ty Benoît salama lava sy sisa fa mba mangataha mafy letsy mba araka nylazay mopera teo mba ho tratrako farafarasy le haitra fa 570 taona izy mo lahasiny araka ny voalaza teo tsy dia salama firy dia ny azo atao moa dia ny hoe mivavaka ho azy ary mangataka koa mba hivavaka ho antsika satria azo lazaina fa nahavita zavatra betsaka na orona zavatra betsaka teto amin'ny diocèse eto. Nanomboka andro atolakandro no andrasany eto amin'ny paroisse cathédrale Antsirabe ny nofo-mangatsikany efa maro ireo kristianina no tonga tetỳ an-toerana. Tohina tanteraka amin'ny fosatry zany isan'ny zazantaizany ihany koa dia ny afatra hoe manohy ny fitokisana napetrany amin'ny fanilo zany dia hanohy an'izay fitokisana napetran'izay zahay fanilo Madagasikara dia hanatanteraka hatrany ny asan'ny eglizy. Hatreto aloha mbola tsy fantatra ny fandaharam-potoana fa isaky ny hariva androany hariva aloha zany dia efa misy ny lamesa dia andrasana ato amin'ny katedraly izy dia isaky hariva zany misy foana lamesa amin'ny 5 hariva
dia romopera maty zany zao mbola ivory zareo dia ho fantatreny mindalana eny ihany eo vina ny fandevenana. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra avy ao anivo ny fivondronam-be neveka eto Madagasikara mahakasika ny fotoanan-devenana azy sy ny sorona masina lehibe izay ho tanterana ho fialan-tsasatra ny fanahiny. Izaho eto amin'ny Kolo TVFM dia miara-miombona lahelo tanteraka amin'ireo kristianina katolika rehetra, indrindra fa ny diosezina Antsirabe, amin'izao falasany ny évêque Monseigneur Philippe Ranef manana izao. Ny fianakamiben'ny Kolo TVFM dia mirary fioronana feno ho an'ny fivondrona ben'ny évêque eto Madagasikara sy ny mpino katolika amin'izao nandaoza ny Monseigneur Philippe Ranef manana antsika izao. Lafombavao hafa ho an'ny pejany fampianarana no toy tao amin'ny commune Ambohitseno distrikany Manjakandrinona ho an'ny androany famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tanterahan'ny vehivavy malagasy miara-miaingy. Manala ny fahasahiranana ary mampiena ny fandaninana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ity tsena ity raha ny nambaran'ireo aman-dreniny mpianatra. Iray amin'ireo komina nisitraka ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tao amin'ny distrikany Manjakandriana ho an'ny androany ny komina Ambohitseno. Manampy ireo ray aman-dreny ary mampiena ny fandaniana sy fivezivezena ny fisian'ny tsena VMMM. Ka tsisy tsony eny amin'ny varotra zao mahafinaritra ka tsinjonay majiky mandeha tsena lavina be zay vao mahita na mpianatra ny lycée vola ny lycée ihany loatra satria betsaka anareo mpikarakara zany tsinjonay majiky. Komina 5 tao amin'ny distrikany Manjakandriana ho an'ny androany no nanatanterahana ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary sahan'ny VMMM. Isan'izany ny komina Beto, Anjepy, Ambohitrandriamanitra ary Matasoa. Ny tombo isa ireo komina nanatanterahana ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tamin'ity taona ity raha ny nambarany tompon'andraikitra. Eto amin'ny komina Ambohitseno izay no nanatanteraka ny fivarotana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra. Dia raha ny zava-misy teto lany tanteraka ny entana izay namidinay ary hita fa dia tena mahaliana an'ireo ray aman-dreny ny fitaovam-pianarana mety vehivavy malagasy miara-miainga. Mihetsika atao vehivavy malagasy miara-miainga dia fanalefahana ny fidiran'ny mpianatra raha malala ny fahasarotan'ny fiainana dia mifanolotanana mifametanana izahay. Izy iteny filaman-tray moa dia izay manoko lalàna tsy famindrahina izany no antonay anakekezanay andreo ray aman-dreny. Etsy ankilan'izay nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra 12 mendrika indrindra afa-panadinana teo anivon'ny CEG sy lycée ny ben'ny tanàna ny komina Ambohitseno nandritra izany. Lafa izay fanabeazana izay hatrany fa an'ny manandrina indray kosa nanatanteraka asa sosialy ho fitsonjovana ireo ray aman-dreniny mananjanaka eny anivon'ny EPP androany ny ben'ny tanàna ny komina Manandrina distrikany Avaradrano. Nisitraka fitaovam-pianarana memem-ponina ireo mpianatra mendrika tamin'ny taona lasa amin'izao fiantombohan'ny taom-pianarana izao. Fanadidina entiny Christian Ndimby. Nizara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy mendrika tamin'ny taom-pianarana farany teo ny ben'ny tanàna amin'ny komina Manandrina distrikany Avaradrano. Ho fampirisina ireo mpianatra fa ihany koa ho fanampiana ny ray aman-dreny no antony raha ny fanazavana. Hetsika izay vokatra ny fiara-miasan'ny komuna sy ny solidarité, entraide, fraternité franco-malgache. Fa nazanazany ary dia tokony ampitaovana ihany ireo ankizy amin'izay fitoizany fianaran'izay dia omena azy androany ny cahier, ny kitapo, stylo, ny gomme sy ny karazana, ihany koa ny pensily hazo izay hoentiny zareo anomen'izay fianarana izany. Marihana fa dia sahirana tokoa ny mponina aty amin'ny komina satria dia mafimafy ny adonan'izany fahafidiana mpianatra izany. Zanazany ary nefa dia nisy ny fifanarahana teo amin'ny antsoina hoe taritsekoly sy ny komina nga hoe zany hoe raha tsy mahalohan'ilay saram-pianarana moa zany vidin'ny saram-pidirana amin'ny EPP toytoy ny olona dia manatona ny komina maka ilay tsona hoe fanekena fa handoa ilay vola sandana zany fampidirana zany. Araka ny fanazavana laharam-pahamehana ny fidiran'ny mpianatra an-tsekoly isan'ny tokony hijerena akaiky ny zava-misy eny fotony. Ankoatra ny fampitaovana nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana ho an'ireo mpianatra. Ny EPP rehetra Manandrina koa dia misitraka ilay projet tambatra. Izy io zany dia fiambarana ONG maromaro misehatra eo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo an-tsekoly. Ka ny zaza lasaka 12 taona no cible amin'izany dia nanome zareo ny vary ny tovana tsoa, zany hoe vary izy io fa nahodina
ary lasa nampina vitamine angamba dia zay mahatonga zay varoto fanatsoina hoe refortifie. Io ihany koa ny koba zay avy amin'ireo mpiara-midinantoka, ny koba aina moa zany dia fanampy-tsakafo nyreto ankizy eto amin'ny EVP manandriny reto. Marihana fa sy EVP ray fa dia ny EVP enina eto manandriny dia mahazo an'izay tolotra zay daholo avy amin'io totokasa tambatra. Tsy aivina nahitana fiakarana tampahafana ho an'ny fanadinam-panjakana tamin'ireo sekoly teto amin'ny komunina Manandrina oharina tamin'ny taona lasa. Hotohizana ny ezaka ary amafisina ny fiara-miasa eo amin'ny tokotelo Mamasamandro ny fanabeazana hoy ny tompona andraikitra. Tato ato dia mbola miaina ao anatin'ny atsika isika mahakasika izay indrindra ao anatin'ny 3 andro ho avy dia tombanana iverina amin'ny laon'ny maripana eto afovoantany. Raha ny tatitra voareo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny androany. Hiakatra hatrany amin'ny 20 degré izany ho an'ny eto afovoantany manokana raha ny fanazavana. Fanadina entiny lehilahy Mindorso. Ia tsara ny toetrandro ho an'ny eto amin'ny voatany manomboka raha mpitsotra amin'ny zoma ho avy zao raha ny tatitra avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Ho an'ny 3 andro ho avy eo dia tombanana miverina amin'ny laona na amin'ny antonony zany zay maripana zay mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius izy manomboka rapiso ho an'ny avoatany. Midika zany zay fa manomboka iverina iposaka tsikelikely eo indray ny masoandro zany ho an'ny avoatany izay hatrany mety hisy aza ny zavona vao maraina ho an'ny faritra sasany ho an'ny vadina karatra Moronania Matsiatramorona iny. Any amin'ny volana oktobra any tsika vao tena mety hoe azo lazaina fa isy an'izay fiakarana maripana miverina amin'ny atao hoe lohataona miaina ao anatin'ny lohataona moa zany tsy miverina. Isany niteraka ny fiovan'ny toetrandro teto afovoantany nandritra ny andro vitsy izay ny fisian'ny varatraza raha ny fanazavana. Mahakasika ny toetrandrontsika zany zao mbola atao anaty ririnina tsika, mbola volana septembre zany mbola tsy tifitra ny ririnina zany raha ny climatologie zany. Somary natanjaka kely fotsiny ny tsiokan'ny varatraza tamin'ny 2 andro lasa zay nitohy tamin'ny tian'io rivotra avy any atsimo atsinanana moa zany le hoe varatraza. Natanjaka izy io dia anisan'ny tena nanome vahana amin'ilay oran'andro sy erikerika tamin'ny ilany atsinanan'ny voatany sy tany amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Ny morontsiraka atsinanana zay manokana zao dia misy ihany koa ny rahona avy any an-dranomasina zay somary nisesisesy zany mitobaka amin'ny morontsiraka atsinanana iny anisan'ny nahatonga ny arotsakorana ihany koa zay. Ny fidinana maripana moa zany mifandraika amin'izay ihany satria tsisy ny masoandro zany dia nidina be ny maripana antsika. Raha tamin'ny omaly zao tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana zay azo lazaina fa ambany tokoa aloha zay zany raha mitaha amin'ny maripana iainana amin'ny volana septembre toy zao zany. Tsy aivina mbola ao anatin'ny vanim-potoana ririny Madagasikara amin'izao fotoana ary amin'ny fiandohan'ny oktobra no anomboka hiditra amin'ny vanim-potoana mampisara taona. Ohatraka mpiara-monina indregosa olona misa 70 mianada mianaka no natolotra ny fampanohavana tao amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany tao Moramanga androany ireto farana zay iraitsy kombakomba tamin'ny asa fakanan-kery tamin'ny fianakaviana noho ny disadisa tamin'ny resaka aditany. Raha ny fantatra ampolony amin'izao fotoana izao ireo jiolahy lavo nadritra ny fifandonany mpitandro filaminana raha ny fanazavana. Fanadidina entiny Lalao Rakoto. Vehivavy no 10 ary lehilahy ny 9 no nosamborin'ny zandarmaria Alaotra Mangoro. Ireto farany izay praitsy kombakomba tamin'ireo jiolahy nankakeriny nanjony ponina tao Alaotra Mangoro tao anatin'ny 3 volana farany. Antony nanaovan'ireto andehan'olona ireto izany fakanankiriny izany ny loniloninisy teo amin'ny niaram-boina. Marihana moa zany fa rehefa natao fanadidinana nandritra volana maromaro zay dia ny tena fototra natonga ny fakanankiriny dia resaka aditany izay misy teo amin'ny ataontsika hoe victime zany sy ireto olona rehetra zay ataontsika hoe commanditaire zany zay te hibodo na hoe te haka amin'ny afetsena ny tan'ilay olona dia naka pakakeliny izy mba ahafahany mahazo moramora ny tan'ilay olona. Fiaraha-mientan'ny tsara sitraposin'ny zandary no nahazona izao vokatra izao koa manentana hatrany vahoaka ny zandary manoloana ny filongatr'ireo mpanao asa ratsy. Ao any ivelany ndraiky kosa dia ny maresaka iraisampirenena teboka maro no andrasana amin'ny Premier Ministre Britannique Vaovao Liz Truss taoriny ny fihaonana tamin'ny Reine Elisabeth II androany tolakandro. Isan'ny andrasany maro ny amin'ny makasika azy aminazy aminy zany magazava azy dia ny fanolorana ny vahaolana mahakasika ny herinaratra sy ny fanampiana ireo orinasa madinika any antoerana. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24.
Tsy nisalasala tamin'ny fanindrena ny Liz Truss ho praiministra britanika ny mpanjaka vavy ny reina Elizabeth II androany. Izy no praiministra vehivavy fahatelo ao Royaume-Uni ka nandraisana ny fandraisam-pitenenany ny atoandro teo. Taorian'ny afionany tamin'ny mpanjaka vavy. Ireo ao anatin'ny conservateur no fananindry ity praiministra vaovao ity raha ny fanazavana. Antony mbola afaka roa taona indray no izy ny fifidianana manaraka ka nifanaraka tamin'ny zavatra niandrasany ireo conservateur ny kabary izay nataony omaly. Nambarany tamin'izany ny fampianana ny hidra ary hitantana amin'ny fitandrona ny fiarovana ny Royaume-Uni ny tenany. Isan'ny andrasan'ny olona maro amin'ny lahateny ataony ny mahakasika ny herinaratra. Andrasana ihany koa ny fanampiana ireo asehatra tsy miankina amin'ny fandoavana ny herinaratra. Izay niteraka fikatona toeram-pisakafoanana maro, nilaza ny praiministra Liz Truss fa mitady vahaolana manoloana izany ary ny alakamisy ho avy izao no atolotra ny paikady vaovao amin'ny famokarana herinaratra ary vola mahery ny 10 miliara livra no ao vola ampiasaina anampiana ireo tokantrano sy ireo orinasa majinika. Faranatreo ny fotoana ny fampalalamba vaovao tamin'ity alina ity tompoko lasy tompoko vavoko dia ankasitrahaka ao tena tokantrano naraka ny fotoana ny fampalalamba vaovao hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny Vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalamba-bao. PEF, parcours études en France. Plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.